toy ny fandalinatsika ny fampianaran' Jesoa tany tendrombohitra ny amba tiany masin-damatio tena hampianarana ny ro mpamaky ny evanjeliny a tamin'ny maly zao izy a amin'ny fampianarana makasika ny asambarana sy hoe Jesoa tany tendrombohitra de tehanao a le hoe mirazotra fampitahana izy a paralelisme hoe Jesoa i Moizy tamin'ny testamenta taloha tany tendrombohitra nandray ny didy de lainy soratana tamin'ny takela-bato hoe manaova an'izao de manaova an'izao de manaova an'izao aza manao an'izao zao zao de eto ndray izy a testamenta vaovao a fanekena vaovao a Jesoa ndray samy any tendrombohitra manome sata vaovao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao apo ao asaina sy ao anaty no anoratany a an'ilay lalàna fa sy le zavatra mpibaika avy aty ivelany fotsiny fa avy ao anaty de ozy hoe amboary tsara fotsiny ny fanahinareo a de mivaka ho azy aty ivelany a ny fitandremanareo ny lalàn'Andriamanitra zany hoe rehefa manatra-panahy ianareo de ohatran'izao re anareo ohatr'izao tia fihavanana sy ny sisa madio fo zay ny Kristy zany a de ny atsika fampianaran'ny Kristy de hoe ny avy ao anaty ny zava-dehibe a fa sy le lalàna ivelany fa zay hoe ny lalàna ivelany fotsiny no ambeniny de zay ho hitan'ny olona de mbola any amin'ny testamenta taloha mampamangy amin'ny Moizy dadabenareo fa ho an'izay aty amin'ny kristianina kosa de le satany fanjakan'Andriamanitra hoe ny fanahinao a ny sainao a ny fonao a izay no zava-dehibe amin'Andriamanitra de mitohy ny fampianaran'ny Kristy satria efa nivakiana tamin'ny maly a tapany voalohany androany ray izy sy ny apôstôly ihany a fa ireo olona manaraka azy zany hoe ireo olona mandray tsara ny zavatra ampianariny a ireo no lazaina hoe mpianatra Jesoa ila zany hoe agnareo any sira agnareo any jiro fahazavana sy hoe fanaovany jiro anina fa tena le hazavana ianareo fahazavana zao tontolo zao a ianareo koa sira de andeha ary mba ho azavaitsika kely io a mba ho azontsika ny hevitra zany ara-panahy sy ny zavatra andrasan'Andriamanitra hoe hiainatsika amin'izany satria ny sasany mieritreritra hoe sira vonga ny saselfin vao misy aza sira tany sa misy idiran'izay jiro labisisa jiro kapoka sa jiro led zay a fa le heviny ara-panahy a no ndeha hodiniatsika voalohany alohan'ny hanazavako azy a de tsara jerevantsika amin'ny akapobeny eo amin'ny soratra masina ny atao hoe sira izany sy ny fampiasana azy ao amin'ny bokyny Joba ao amin'ny toko fahenina andininy fahenina Joba 6:6 mora tadidy be Joba 6:6 ao amin'ny Jakoba Joba toko fahenina andininy fahenina de miteny an'izao izy hoe atao ahoana ozy izy a no hihinanana sakafo sy misira ary atao ahoana ny fakafiry honanana matsatso zany hoe hilazana zany hoe manome tsiro ny sakafo ny sira ao amin'ny soratra masina no iangako fi ny efa fatatsika fa hoe zay ny ilazany soratra masina azy moatsika fampianarana zany hoe azona tsirony manome tsirony sakafo a ny sira araka ny voalazo amin'ny Job 6:6 Joba toko fahenina andininy fahenina ao amin'ny boky ny Levitika ao amin'ny toko faharoa andininy fahatelo amby folo a de voalaza amin'ny lalàna makasika ny fisoronana fa ny zavatra rehetra atao fanatitra voalohany aloha ny mofo izay misy lalivay a de tsy azo atao sorona fa zavatra tsisy lalivay de reo biby ny ray izay alasadra atao sorona sy maintsy asiana sira satria ny hevitry ny sira ao amin'ny soratra masina de hitatsika hoe manambara zany ny hevitra ny hoe maharitra sy simba sy lo fa ny kitoza satria taloha mbola tsisy frigo na réfrigérateur de ny sira no nampiasana io tonga de hitatsika ny trondromaigny alaina ny toliara ny trondromaigna de asiana sira fa sa hoe sira ny ranomasina no mampangidy sira azy io fa asiana sira de mateza na kiafaka enim-bolana de voasoanina ny trondro mampateza zany ny sira ka ny ambarany hoe sorona asiana sira ao amin'ny Levitika toko faharoa andiny fahatelo amby folo ty de hoe ny fifaneketsika amin'Andriamanitra de zavatra tsy hoe mandalo fotsiny ka hoe hivadihana raha piso afaka piso fa mitandavana amin'ny taona sisy fetra mandrakizay ka ny sira zany milaza ny hevitra ny hoe mandrakizay tamin'le lazainy Joba toko fahenina andiny fahenina teo de hoe mampisy tsirony ny sira zay zany ny heviny anankiray ny eo amin'ny fisoronana andray amin'ny Levitika ny sira dia milaza ny hoe maharitra zavatra tiana haharitra tsy tiana ho simba fa ho tehirizina dia izay zany a ny heviny de ny amaranako an'le mba famakafakatsika kely de le lazainy Paoly a ao amin'ny Kolosianina toko faefatra andininy fahenina hozy Paoly a hoe aoka ny fiteninareo a ho mahateo tia mandrakariva sy ho mamy sira
dia ho fantatrareo zay tokony havaliny olona rehetra zay izy ny fiteninareo aoka ho maty ho tia mandrakariva sy ho mamosira zany hoe fakafizana ihany koa zany e mahafinaritra masiro mampilendalenda mahatehinana ihany ary mampilelamolitra sy miteraka vitamine zany mahasoa ny masinapaoly zany lafa fitondratena hoe sika isaky ny miresaka aman'olona dia zany hoe teny mamy misy sira le mamy io any tsy mamy sira mamy mba homeo teny mamy kely sira zany hoe matsiro ary miteraka vitamine sy mampazoto homana ka aoka ny fiteninareo mateo tia mandrakariva sy ho mamy sira dia ho fantatrareo zay rehetra tokony havaly aravinary zay fanadiadiana telo zay fa i Jesosy miteny hoe ianareo no sira sy fanasiny tany izao tontolo zao zany resisy ny evanjely zay iainantsika ny tenin'Andriamanitra zay iainantsika ny soatoavina maha kristianina zay iainantsika dia masaso masaboka ohatra ny pirina samy sira na ravim-bomanga masaso mialasiny am'izay mahazo asaina ny tsirony zany pirina fosy mahaso tsy sira zany fa ohatran'izay zany zao tontolo zao raha seho sika kristianina fa rehefa eo kosa sika amin'ny mahasiratsika dia hitatsika fa hoe ny fitondrantenantsika sy ny fiainantsika mahatonga n'izao tontolo zao hisy tsirony le tsirony zany raha dika amin'ny teny tsotra dia hoe lasa miova ho tsara izao tontolo zao satria ny zavatra tsy sira ratsy izao tontolo zao tsisy fivavahana ratsy satria nahoana fifamononana eto kalamarisy ny zanany samy manao zay nanany mialasiny am'le agnarana fa nany anabavika aza mba misy an'izay ho maria zay fa zay efa senjery raisam-pirenena kalamarisy ny zanany samy manao zay nanany zay ny zava-misy resisa ny finoana kristianina le mba miteny hoe mifampizara mifampitsinjo atsika ve zany ka zay le mahasira atsika eo am'izao tontolo zao hoe io fiainan'ny olona masasy tsy misy Andriamanitra io isika mihitsy no manome siro azy dia hitan'olo mahafinaritra kay ny fiainana rehefa mivavaka mahafinaritra kay ny fiainana rehefa iainana miaraka amin'ireny tenin'Andriamanitra reny ka izao ary ny antsoina atsika zany hoe isika sira rehefa tena jerena amin'ny teny grika io le verbe hoe grika sa latina moa le hoe estis io zany tsy milaza fosiny zavatra anankiray hoe tena milaza toetra maha izy rehefa miteny hoe ianareo dia sira ka isika zany tokony hanana n'izay toetra zay amin'izao zavatra hoe mampisirony ny fiainan'ny olona ve ny fisiko eto ambositra ao amin'ny tokantrano amin'ny asa sa agnao le salamo ny rarahan'ny poizim-boalavo reny hianina sagnao le sira ho tsara zany sira zany tokony hoe hakafianao daholo ny olona ao noho ny maha kristianina anao fa sy amin'ny mahogna mpanao rasy dia hoe rehefa sy ao le mpitarika an'le association des malfaiteurs dia tsy vany zay moa zany ny association hoe vondrony mpanao rasy fa amin'ny maha kristianina anao mahasapasirony ve ny olona amin'ny fisinao hoe mamy ny fisinao mahamanimanina ny fahabanganao sa ianao le hoe zaran'ny olona azy agnao sa hoeo fa hoe mandrava sivana mandrava efa manimba zavatra amin'ny maha kristianina antsika izay le hoe mampisy tsirony na ny fiainan'ny olona ny fisinao satria tena kristianina ianao izay ny antsoina antsika hoe sira dia ny tany sy le solna ianarana amin'ny géographie hoe ny tany dia solna sabla sy ny sisa fa izao tontolo izao sy le tontolo kely iainanao iny dia mitatra ino no mila n'izay sira zay hoe mba hisy tsirony dia ny tsirony tenin'Andriamanitra sy ny evanjely sy ny soatoavina kristianina izay iainantsika dia zao tontolo zao indrindra ndray ohatra kely dia azontsika tsara fantatsika tsara fa ny fivavahana kristianina dia tany Azia sy tany Jesosy manko aziatika ao sao dia misy magnano fetoandro aloha aziatika izy ao taty Proche-Orient zany Azia iny dia rehefa avy eo nihitatra tatya Eropa atsinanana dia Eropa manontolo iny nandritra ny arivo taona mahery tena kristianina tafaran'ny révolution frantsay dia nandeha dia nandeha le ataontsika hoe laïcisation le hoe fanjakana laïque tsy azo ampianarana amin'ny sekolim-panjakana ntsony ny fivavahana ny religion sy ny sisa tamin'ny 5,700 nisy lalàna mihitsy mahakasika an'izany ka nisy fiatraikana tamin'ny fampianarana aza taty Madagasikara le hoe resaka laïque zany amin'ny tantaram-piangonana
ireo gouvernora rehetra teto Madagasikara dia anisan'ny olona sisy kristianina daholo ry zareo zany na dia sy milaza tena ho azy ireo sy mino an'Andriamanitra dia izao tontolo izao zany a mihamasaso tany Eropa azonareo ny anasaso aty amintsika zao mahafinaritra be fa tena vao ataosika hoe tena matsiro ny fivavahana faraka rehefa larobia mireondreona ny hira dia be dibe ny vondrom-bavaka sy ny fivavahana sy ny sisa ny havatsika moa zany fiangonana zandriny dia tena mahafinaritra koa fa mivavaka ary manentana ny olona hivavaka fa ny zava-doza dia masaso rehefa avy eo zany hoe efa mba tena natsiro ny fifandraisana tamin'Andriamanitra sy ny fivavahana sahala hoe olona anankiray nazoto ny vavaka be tato rehefa avy eo sahitako dia izay le masaso ka reraisika amin'le ohatra ao amin'le vitika teo hoe sahala amin'le fanatitra sorona sinasira dia hoe ataovy maharitra izao tontolo izao mba ho manjaka mandrakariva izany ataosika hoe tontolo mpiainana miaraka amin'Andriamanitra voton'ny evanjely zany mba finaritra me mahita ny ankizy kely vita confirmation tamin'ny maly dia maotina kely rehefa manomboka 17 taona izy eo eboum raha fiangonana tsy afatany koa zay dia izay le hoe mihamasaso dia sy maintsy isika no sira manamasina foana amin'ny fianakavitsika manahitaitra an'ireo ankizy ireo hoe misy parti masaso ny kilonga sasany dia averina ndray mba hahazo an'izay tsiro izay zava-misy ankehitriny dia ataosika hoe mikrosifahana ny lafi ny ara-pitondratena ny olona fatratrany atao hoe relativisme moral zany na dia miteny aza ny eglizy hoe zao dia otsy ny olona hoe zay moa zany dia zay ro fampianaran'ny eglizy fa dia manao ny hataoko ihany zay zany tsy mety zay relativisme moral zany ary ohatra zao handray ohatra sotra dia zao ny eglizy hatramin'izay dia mitory mandrakariva ny hoe aza mangalatra ary maro karazana ny endriky ny alatra toy ny mamitaka mivarotra manao kapoka mandanga vato mizana hanina ny manao karama varomasaka ny manararaopaty fa ozy ny olona hoe Andriamanitra va hoe lavasy sa hanaovan-drasy aty am-piangonana aleloia fa ry amin'ny ry fiainana andavanandro magnambaka dia savita zay ny atao hoe relativisme moral mihamasaso dia zay ny hoe anjarantsika no mitahiry ireo sotoavina hoe katolika hatramin'izay dia mangizingiziny any hoe ohatr'izao ny fisipitondratena ny kristianina raha mbola katolika izy fa ny olona atao am-piangonana manao hoe derany ao anao ry kristy fa any amin'ny fampiarana amin'ny andavanandro masaso izy sa misy tsirony dia na ny olona aza maloilomana hoe mba nataoko re mba mamomba makristianina nefa ny raha tao samy mifagnaraka amin'izay masaso rehefa masaso sika ozy ny apokalipsa dia alohan'Andriamanitra fa ny an'Andriamanitra na mamy na mangidy fa le eo tsy tian'Andriamanitra fahazavana angamba dia zao hira zao ihany no hagnazavako azy le hoe i Kristy no masoandro be hazavana avy amin'ny ray hatramin'izay empaminany dia efa voaresaka zany hoe Kristy le fahazavana ao dia lazay ny masina zany hoe tonga teo amin'izao tontolo izao Kristy fahazavana izay nandray azy tonga zanak'Andriamanitra dia mbola mitohy ihany hoe vaky teny tamin'ny epifania hoe ireo firenena nandeha tamin'ny Aizipito dia nahita mazava lehibe ireo nonona tamin'ny tany aloky ny fahafatesana ny mpisahany mazava lehibe zay zany le hoe Kristy hazavana dia mitonikiran'ny zakany tonikiran'ny Simeona le la hazavana natao an'ilony firenena zay le hira Kristy zany zay igny mazava hoe Kristy fahazavana ary izy ao amin'izany toko fahavalo 2:12 miteny hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao izay manaraka sy mandeha amin'ny maizina igny zany mazava dia hoy ny mpamorokira masina antsika katolika mahafinaritra be i Kristy no masoandro be hazavana avy aminao riray ity ny manandanja manatanteraka ny evanjely izahay no toy ny tarany magnino manazava n'izao tontolo zao matotonga eto amin'izao tontolo zao Kristy dia hanazava n'izao tontolo zao zay maiziny ny fahotana maiziny fakahalana maiziny tsy fatahorana an'Andriamanitra fa tonga i Kristy amin'ny alalan'ny evanjely hagnazava azy fa ny masoandro ve mipetaka amin'ny tany inona no mampifandray ny masoandro sy ny tany ny hazavany ia no hazavany noho izany io tontolo maizina io zany mila sika sianao hampitany Kristy fotsiny le hanaovan'ny Kristy azy eo anao manana ny hazavany ko magnina sy tonga dia stelarana mila anao tara-pahazavany ny masoandro zay vao mampafany ety mila nio rayon de soleil io izy zay vao mitondra vitamine D mila nio rayon eo agnelagnelagna io le masoandro miatogna ery ambony de ambony ery io zay vao mampisy hafanany ety sy mampisy mazava ety aztsika ve
aligny re raha ony zao tontolo zao osy ny retany de aligny aby maizigny zao tontolo zao miarasina samihafa nefa eo isika tara-pahazavany Kristy de njara sika zany misaratany hoe nanao ny asa mahatara-pahazavany Kristy tokoa ve aho zay de sa mijery azy tsiraidraika fa zay tsy azo atao teoria am'sehatrinona reny mba mahafahazavana ahy amin'ny zavatra maizimaizina sagnao vao maika na magnampy ohatra ny tainombo vao maika ny andro efa maiziny agna koa vao manampina ny mangirakiraka fa tokony tena ho fahazavana sika amen